olona tsara sitrapo sady tsy mijery loko politika no nanolotra fiara ho an'ny commune Antananarivo renivohitra izay ho ampiasain'ny BMH mba hoentina hitondrana ireo razana tsy misy pia sy tsy misy maka eny rehetra eny eto amin'ny faritra Antananarivo. Ny talata 9 Jona 2024 tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely no nanolorana izany tamin'ny fomba ofisialy ka ny ben'ny tanàna Nalaora Valomanana no nandray ity fiara ity niaraka tamin'ny fanalahidy sy ny antota taratasy. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ny ben'ny tanàna no nanambarany fa tena zava-dehibe ny tanora mandray andraikitra toy izao. Tsy atao ambany zavatra koa hoy izy ny fikotsakotsahana izany fiara izany. Tsara manamarika fa camion no nentin'ny BMH anakana ireo razana teto amin'ny faritra Antananarivo hatramin'izay izay azo lazaina ihany fa mahamenatra sy tsy mendrika ny asan'ny razana ka tonga amin'ny fotoana tena ilana azy tsara ity fanomezana nataon'ny olona tsara sitrapo ity. Ny lefitra faharoa ny ben'ny tanàna Julien Ndremorasata kosa no nanamarika fa endriky ny fiarah-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny tsy miankina ny fanomezana toy izao na ilay antsoina hoe 3P.